manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra ny anaran'ny tompo amin'ity fotoana androany ity ary tsy adino koa ny miaraba ireo izay manaraka ny fandaharam-potoana fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny serasera ampitain-davitra. Misaotra ny mpanompon'Andriamanitra tsika izay nanokatra ny fotoana ary ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay nitarika antsika tao anatin'ny hira fiderana. Ifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra tsika izao manasa ny rehetra ampitiavana mba hiaino tsara, anaraka tsara dia Andriamanitra manakare-pahasoavana ny ikasika antsika amin'ny alalan'ny teniny amin'ity maraina ity. Amen. Joba toko 5, Salamo 140, Salamo 7, Salamo 40. Ireo no andraisantsika andininy hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Iompan'ny taridalany tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Joba toko 5, andininy 15, andininy 14. Fa vonjeny kosa ny mahandro tsy ho sabatra, tsy ho voan'ny vavany, ary tsy ho azo ny tanany mahery, koa manana fanantenana ny mahantra ary ny eloka mikombombava. Salamo 140. Raisitsika ny andininy 12. Fantatro fa Jehova no andahatra ny tenin'ny ory sy anome rariny ny mahantra. Salamo ihany tsika 17. Raisitsika ho anatin'izany ny andininy 7. Fa miaino ny mahantra Jehova ary tsy mba amavoiny ny olony mifatotra. Salamo 50, andininy 7. Fa na dia mahantra sy malahelo azaho, ny tompo no mihevitra, mpamonjy sy mpanafaka ianao, aza ela Andriamanitro. Alleluia. Naverimberiny ireo andininy maromaro no vakitsika ny hoe mahantra, mahantra, mahantra. Mbi ao an-tsaina raha resahana izany ny atao hoe fahantrana. Raha vao mandre ny makasika izany ny olona dia samy manana ny fihetseham-pony. Ity ny zavatra mety iraisana. Ny fahantrana teny iray, mirakitra mifono hevi-dalina, mirakitra mifono zavatra mavesatra mangidy, tsy mahafinaritra, satria nampilofika sy nampitanondrika, mampisento sy mampitomany olona maro ilay atao hoe fahantrana. Mety samy manana ny famaritany, fomba fijeriny ny amin'ny atao hoe fahantrana,
ny olona tsirairay avy fa andeha ireto zavatra anankiroa reto no horaisitsika avy ato amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany maraina ity. Voalohany, fantaro ireo karazana fahantrana misy. Faharoa, fanantenana sy vahaolana azo antoka avy amin'Andriamanitra. Anankiray izay somary iverenako kely, ny famaritana mety ho fomba fijery samihafa, hevitra tsy itovizana mahakasika ny atao hoe fahantrana. Raha manontany ny mpanao politika tsika dia mety manana sookevitra manokana izy. Raha manontany ny mpandinika fiarahamonina tsika dia mety manana ny lazainy sy ny fijeriny izy. Raha manantona mpahay toe-karena itsika dia anazava amintsika amin'ny atsipiriany izy, ny amin'izay zavatra fantany, ny amin'izay zavatra nianarany mahakasika an'izany. Fa raha manontany ihany koa tsika ny olon-tsotra, ny voaka madinika, mpitondra fanjakana, dia mety andreteny be dia be koa tsika mahakasika ny atao hoe fahantrana. Fa tomboko ianao androany, ireto misy karazana fahantrana izay tokony ho fantatrao. Fantaro fa misy ny atao hoe fahantrana ara-tsaina. Misy ny atao hoe fahantrana ara-baky-teny. Misy ny fahantrana ara-panahy, ary misy ny fahantrana amin'ny endrika hafa mihitsy. Ny afohy ny fotoana dia ndeha ireto telo farany no jerevantsika. Ny fahantrana ara-baky-teny, ahoana moa no mahakasika an'izany? Tsotra, ny tsy fananana, ny faharesena eo amin'ny fiainana, ny fasairanana amin'ny lafin-javatra maro, ara-bola, ara-tsakafo, ara-pitafiana, ara-kasa, amin'ny lafiny rehetra, dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe fahantrana ara-baky-teny. Be dia be ireo zavatra resahan'ny Baiboly sy ampianarany soratra masina, fa andengatsika hijery izay ambaran'ny mpitsara toko 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nahantra indrindra ny Israely no ny Midianita ka nitaraina tamin'i Jehova izy. Fahantrana ara-baky-teny, zavatra nisy na herisetra ny fahavalony zanak'Israely, ary tena nanjaka sy ny dominina tanteraka, ka na dia namboly sy tena niasa tamin'ny heriny sy tamin'ny tanany azy ny Israely, dia indrisy ny Midianita no nioty ny vokatra, nandray ny vokatra, ary tonga amin'ilay fiteny tsy mahomby manao hoe izy no namafy fa olo-kafa no mijinja. Tsisy ny sakafo, tsisy ho raisina, tonga
tonga ho azy le atao hoe fahantrana. Dia hoy ny baiboly eto, nahantra indrindra ny Israely. Ato amin'ny boky ny mpanjaka 2:4, andininy 1 ka hatramin'ny 7. Dia misy an'ilay vehivavy mpitondra tena izay nitaiza ireo zanany kamboty satria maty ilay vadiny. Nahatra izy, tsisy ninninona teo an-tanany, nietrehana ny fiainana. Iahina reto ankonana kely, tena mpitondra tena kamboty, nahatra raha vehivavy. Loza no niseho satria tonga ny tompontsoa haka ny volany, ka tsisy tokotany ny amerenana an'izany, dia ireo zanany mirahalahy izay kamboty kely no ho alain'ilay tompontsoa mba anefana ny trozany. Fahantrana ara-baktely, tena zava-misy. Iarahantsika mahita, iarahantsika mandre, tsy azo lavina ny fisininy atao hoe fahantrana ara-baktely. Tsy fantatra ny toerana misy anao tonga eto amin'ity toerana ity, fa betsaka ny olona matsapa sy matsiaro ny tenany, ho mahantra, tsy manana ninninona. Raha miresaka ny amin'izao, tanisany amin'izao, ary mijoro sy miteniny amin'ny fahombiazana ny olona sasatsasany, dia tsy ferana kosa ny fisin'ny olona izay tena matsapa tena mihitsy hoe latsaka ao anaty fahantrana lalina, ary tsy manan-kantenaina, tsy mba manana ho raisina, tsy mba misy nizaniza ho antenaina, ary tena matsapa hoe ato anaty fahantrana ao. Tonga eto ianao, aza malahelo, aza mamoy fo, aza kivy, mahita anao Andriamanitra, ary tiako miteny aminao fa mihevitra anao izy, tsy mba manilikilika, tsy mba manakatsakana na manositosika, tsy manakatom-baravarana. Andray anao ane izy amin'ity mariraina ity. Amen. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Zao nolazainy Joba 9:30. Andriamanitra dia manome rariny ny mahandry. Ny olona mety tsy manisy valera, ny olona mety tsy te halala, tsy te hijery, ary tsy te hahita maso akory, fa Andriamanitra amin'ity maraina ity, raha izany ny toerana misy anao, anome rariny ho anao any Andriamanitra androany maraina. Salamo 7:23 dia misy teny mana hoe miainy mantra izy, tsy mba manamavo azy reny izy. Tsy manamavo, miaino mandray. Hitany fanirianao, fantany ny alahelonao, tena tsy miafina amin'ny manjoanao. Tonga ity ny fotoana amin'ity androany maraina ity, hijery anao manokana ny Andriamanitra. Joba 5:5, misy fanantenana ho an'ny mandry. Aizy ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy. Ary ho zarainy eto zany amin'izao mariraina izao. Mafy ny amenina azafady, ary ho atsika rehetra. Zao nolazainy ny tenin'Andriamanitra, Deuteronomia 5:12, ny tany tsy ilozan'olo mantra, koa izany nandidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalanao ny tananao, dia jereo ny mantra, ny sahirana eo amin'ny taninao. 7 amin'ny Deuteronomia 5:12, izay nresantsika io, dia zao nresahany hoe aza manamafy ny fonao na manakombona ny tananao amin'ny rahalanao mantra,
betiny tompontsika raha miome, betiny tompontsika raha mandatsy, betiny tompontsika raha manilikiliky, manositosika, manao tsintsinina, ny mantra engane hosokafany tompony fotsika manomboka androany ka hijery manao hoe na dia mantra aza io rahalahako io, na dia mantra aza io raha vaviko io, tahaky ny fidianany Jesosy tamin'ny rany no nifidianany azy tamin'ny rany, tahaky ny siny lanitra ho no isiny lanitra ho azy ihany koa. Mafy ny amenna azafady. Dia tsy isy ane ny fisarahana, tsy isy ane fahasamihafana, fa ho ray ihany ane izy rehetra. Amen. Ajanontsika eo iny. Fa ataontsika resaka vetivety mahakasika ny fantrana ara-panahy. Ity koa dia fantrana tena goavana ary enkina ny zavatra be dia be mihitsy. Ilay zanaka dala Luka 5:12 andininy 7:12 dia izao no fomba nilazan'ny Baiboly azy. Reny avy tamin'izany tany zany ka tonga nanitra izy. Ahoana moa zany fantrana ara-panahy zany? Le fisarahana amin'Andriamanitra, tafitsaraka amin'Andriamanitra, fanalavirana an'Andriamanitra, mantra ny olona tahaka izany. Ninninona materiel eo an-tanany, na toy ny ahoana kotiny, na toy ny ahoana ny fortune nanany, mantra ny olona lavitra an'Andriamanitra. Faharoa, Romanina 7 andininy 3:20 andininy 4:20 zao no ampianarin'ny Paoly ato amin'ny fiangonan'ny Korito ary resahany ato amin'ny bokin'ny Romanina azafady. Romanina 7 andininy 3:20 andininy 4:20 dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay resahan'ny Baiboly. Mahita lalana hafa momba ny tenako aho, miady amin'ny lalan'ny saiko, dia mamapo ho an'ny lalan'ny ota ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olo mahatra aho, izy anao nafaka amin'ny tenany ty fahafatesana ity. Fahafatesam-panahy, fatorana, fangejana zay mahazo ny olona iray. Voafatotra, maty fanahy, mantra ny ilazan'ny Baiboly azy, endrika fantrana izany. Fahatelo, bokin'ny Apokalipsy 7 andininy 7:20 fantrana ara-panahy. Ianao manan-karena sy miara-fananana patsanan-java-mahory, kanjo tsy fantatrao, venao n'ilay ory fahadiranovana sy mahantra sy jamba ary mitanjaka. Ity fiangonana iray tany Azia Minora ity, fiangonan'ny Laodikea, eritreritra hoe za mihitsy ny tena zavatra, efa niary fananana be aho, tsy manan-java-mahory aho, za mihitsy ny tena tahaka an'izao. Petsaka ny eny diso-kajy ry havana e. Tao amin'ny Baiboly dia hitatsika ireo olona maro, lehilahy vehivavy, tonga teo amin'izany fahadisoana ara-kajy izany, satria ny eritreritra hoe olona tahaka an'izao, kay mantry. Dinio ny Baiboly, ianaro ny soratra masina, voasoratra eny mba ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Fantaro ny toe-panahy hafa, toe-panahy tsy izy, maty mangatsika, tsy mafana, tsy mangatsika. Fantrana ara-panahy zany. Rehana fotsiny sisy, fizaozaona fotsiny sisy,
Fansanany zavatra efa lasa tany ambadika tsy fantatra tany. Zany sisa asadino fa lay Andriamanitsika tsy Andriamanitra ny lasa ihany fa Andriamanitra ny ankehitriny, Andriamanitra ny hoavy. Na nahoana ao androany manahoana rapitso, ny anio no mikonty, ny amin'ny fotoana farany no mikonty. Ry havanao zany tendrika fantrana ra-panahy nanjoany Laodika. Dia misy fantrana anankiray Korintianina 2:5 andininy 7 resahan'ny Baiboly mahakasika an'io fantrana ara-panahy io. Korintianina 2:5 andininy 7. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mantra indrindra amin'ny olona rehetra isika. Resaka fitsanganan'ny tena maty no nitarihan'ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toko anankiray ity. Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Toy izany io no Andriamanitra ireo mino azy fa novatanina teto amin'ity andininy ankiray ity. Misy olona materialista fotsiny mivavaka satria rehefa mivavaka dia ohatran'izao, mivavaka manara-diny tompo satria rehefa manara-diny tompo dia takan'izao, misy an'izao, sahala amin'izao. Ny olona manara-disy manompo an'Andriamanitra amin'ny toe-panahy tahaka izany dia resahan'ny Baiboly mazava eto fa karazan'olona mahantra ihany koa izy. Ry havana, toy izany sy toy izany ny endrikendrika fantrana ara-panahy resahan'ny Baiboly. Mahantra ara-panahy satria mpino ihany, mba mpivavaka ihany, mba olona manompo an'Andriamanitra ihany, mba olona miditra am-piangonana ihany, kanefa tsy manana identité mazava tsara ao amin'i Jesosy. Reny olona reny le andreteny mazava fandavana kitsirano amin'ny andro farany manao hoe tsy fantatro akory ianareo na avy aiza na avy aiza, melamiko ianareo mpanao meloko, melamiko ianareo. Mahantra satria mampiorina ny mandrakizay eo amin'ny saritsary-pivavahana, eo amin'ny endrikendrika fanompona. Zay mahatonga ny akamaroan'ny olona amin'ity taranaka indray miaina ity mifitofito fivavahana. Ka rehefa ianao mitory amin'ny fahotany, manitsy ny fiainany, mampita ny afatra amin'ny vatany, dia laviny, anjirany, ary elany ka ataony velomy. Fa mitady fiangonana izy, mitady toerana izy izay metimety amin'ny toetrany, metimety amin'ny karakterany. Ka ny Baiboly dia tiany ho folana anaraka izay tiany sy izay ilainy, fa tsy izy no amolan-tena sy anetry tena mba anaraka izay lazain'Andriamanitra sy ampianarin'Andriamanitra, hitarihan'Andriamanitra mba hahasoa azy. Raha sanatria misy olona toy izany tonga eto, malahelo milaza aminao fa mety ho diso adresy ianao. Satria ity fiangonana ity dia nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ray zanaka amin'ny fanahy masina fa hitory mahitsy anambara ny kitso-po ary ilaza tsisy afepenina ny famarinana rehetra mba hatonga ny olona iorina tsara, hiova fo ary hanana fanantenana ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha tapitra ny fivahinianana eto amin'ity tany mandalo ity. Mafy ny aleloia azafady. Vavaka ho anao izay ho ampahirato ny tompony ny masom-panahinao anaty androany azy, dia anangananao any Andriamanitra anaty androany azy. Ary natoinina karazam-pahantrana na matorany devoly anao na mabony anao, itiany ele androm-panafahana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahantra satria ho very
any amin'ny fahaverezana mandrakizay raha tsy miova fo mibebaka mandray an' Jesosy ary tena tapa-kevitra anao sy fitsampona Andriamanitra mbola ho resatsika mahantra satria mitondra anarana ho velona nefa maty. Ilay vehivavy ao amin'ny Luka 4:10 dia niresahan' Jesosy hoe zanaky Abrahama kanefa nafatotsy Satana nandritry ny 18 taona. Fantrana manahoana zany? Fantrana goavana. Mahantra ara-panahy. Misy fiangonana tena mahantra ara-panahy. Tsisy fahasoavana. Tsisy herin'Andriamanitra. Pokaty. Betsaka ny fiangonana mijoalajoala eto sy eroa. Mandrindrina, mandidina, manaitra maso fa ny fanontaniana mipetraka mba firy amin'ireny no milomano amin'ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra. Ry raha lasenam-bavy izay tonga eto angataka amin'ny tompontsika iengany ty fiangonana Jesosy mamonjy ty tsy ho fiangonana mahantra fa fiangonana anakarena amin'ny fahasoavana ka ny fahasoavan'i Jesosy rehetra dia ho hita eto mandra-piveriny eny amin'ireo any-lanitra. Amen. Saotra ny tompontsika hatreto hitatsika ny dia tanan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Zay marary tonga eto sy tranony, zay olana tonga eto vahany, zay devoly tonga eto ravany, zay mpanota tonga eto dia mba miova fo mibebaka mandray an' Jesosy. Dia hidiny eto ane ny fanatrehany sy ny fahasoavany. Dia mbola iainy vavaka eto ane izy. Dia mbola hanova fon'olona maro eto ane izy. Dia mba hidiny eto amin'ny fotoana rehetra ane ny fanamasina anao batisy. Amen. Ary ampahery anafiery ny tsirairay avy. Amen. Somary azakazaka kely tsika. Resantsika ilay karazana fantrana fahatelo. Fantrana amin'ny endrika hafa. Misy fijaliana. Ahoana ny mahatonga zany? Mahantra satria misy aretina tsy mety sitrana. Aretina mahazo. Ny olona marary dia mahantra. Mahantra. Hoy ty miliardera anankiray tany amin'ny faritra rehefa nivangina ary nijerena teny amin'ny toeram-pitsaboana poliklinika Dilafy tratra ny cancer du sang, zavatra maro samihafa koa. Ny angavo mafy ny fianakaviany mba hitsidiana sy hamangina hivavahana ho azy teny. Vao nafantatra izy hoe misy pasteur tonga eto, nirotsaka ny ranomasony dia niteny izy, pasteur mahantra loatra, tena voa, mbola misy hevitra veny amiko. Ny olona marary dia mahantra. Fantrana ny fisian'ny aretina mampahory, mampijaly, manaintaina, mampitomany. Fa ny fisian'ny olana ao anatin'ny tokantrano, ny fisian'ny olana eo amin'ny fiainana, ny fisian'ny olana eo amin'ny asa, ny endrikendrika olana rehetra mety ho tazana, mety ho lazaina, mety ho ambara, dia zao paratry ny fantrana ihany koa zany. Sampona ny an'ity lerana anankiray hoe za zao izy efa tena mpanefoefo mihitsy. Ay mpanefonefo amin'ny resaka olana. Misy olana ty anaty tokantrano, misy olana ty amin'ny fivelomana, misy olana ny amin'ny banky, misy olana amin'ny fiarahamonina, misy olana ny amin'ny mpitandro filaminana, misy olana tsisy manana olana, tsisy manana
ohatranao zay eto ambonin'ny tany raha olana no resahana fahantrahana gozany tena fahantrahana miditra eto amin'ilay tapa amin'ny faharoantsika fanantenana vahaolana azo antoka avy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Tiako anao aleloia mafy be mihitsy ianao. Aleloia. Fa melohan'izay tsara ihany ny ahafantarantsika hoe fa avy aiza moa ny fototry ny fahantrana e? Avy aiza moa izy io? Inona moa ny mahatonga an'izy io e? Jereo ty andininy anankiray ity. Matitoko 7:3. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia naonena azy ny fijerin'ireo satria nampantraina ireo ka ny ely toy ny ondry tsy misy mpiandry. Mary io le teny hoe nampantraina. Nampantraina zany hoe natao mihitsy hampantra azy, naletika mihitsy ao anaty fahantrana, natosika, naronjona mba hianjera ao milavaky ny fahantrana. Riavana. Jereo tsara mikasika an'ilay hoe zanak'Adala tonga nahatra ny ota riavana. Natoy ny ahoana fahaizan'ny olona, natoy ny ahoana mety kajikajy ataony dia izao ny ota mitondra fahantrana. Mitondra fahantrana. Isaia 9:20 tsy misy fedanana ho an'ny ratsy fanahy. Luka 7:5. Inona moa ny soazon'ny olona anaty azo ny azy zao tontolo zao nefa very ny fanahiny. Hoy ny boky Noabolana, moa misy olona mahatondra afo ohatrany fa ka tsy ho may. Ny olona rehetra ny lalao ota, ny lomano tao anaty ota, nandany androny tamin'ny ota, dia latsaka tao anaty fahantrana. Sady ara-baky teny no ara-panahy amandrak'izay. Potika ny momba azy, potika ny fiainany. Maro amin'izy ireny efa lasany amin'ny elo, very mandrak'izay, mandrak'izay. Fototry ny fahantrana, loharano ny fahantrana, ny akamona, valaina, torimaso. Oabolana 4:20. Zao nolazain'ny soratra masina eto amin'ny 7:30 sy ny 4:30. Oabolana 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. 4:30. Mbola atory kely ihany, mbola horenoka kely ihany, mbola hanotanana kely atory dia ho tonga toy ny mimona ny fahantrana. Ary zay tsy mampety an'le hoe satria mivavaka dia tsy miasa aho, tsy hitady asa aho, tsy mila mametraka an'izany demandy zany. Tsy nampianatra antsika an'izany Andriamanitra. Zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Ny atsembohan'ny tavantsika ny hinanantsika hanina. Misy ny fitahin'Andriamanitra, fa ny fitahin'Andriamanitra dia spesial ho an'ny olona mazoto sy mihetsika araka ny teniny sy ny sitrapony. Koka tsy hanome-tsiny an'Andriamanitra hoe izay moa mahantrako, mohantra satria ka miasa.
andramana kely atsy de ve dia mahita argument ialana miavinavina be le gérant le chef personnel-nao manenjika hitany mihitsy aho hoe JM dia ahilikilika senjikenjehana JM fa mila manaja ora fidirana mila manaja ny lalàna ny asa amen ary marina rangentsika olombavony tsy mila caméra de surveillance any amin'ny toeram-piasana fa misy maso ray mijery atsika tsika ny tokony modely sy fitaratra amin'ny fanaovana asa mahatoky marina manao asa tsara amen fa le hoe kamo malaina tsy mety mihitsy io mampahantra io mampahantra io fatelo fototsy ny fantsana ialatsiny fa resahako kely ty roapolana raiky amby folo andininy efatra amby roapolo tenin'Andriamanitra milaza mazava tsara misy mizara nefa mitombo ihany ary misy fatrapahitra nefa tonga mahantra ihany ny fahirana kaidy tsy tiako tenenina le hoe poketra vy izay fahazahoanareo azy angamba manjaitranjaitra tody manendinendy rano inona koa misy terme be deabe tsika malagasy manko miavaka indrindra eto ambonin'ny tany raha lazaina tsotra izy tsy azo ny fa rehefa lazaina amina resa endrikendrika sarikasma ohatr' izany dia hainy tsara mihitsy ay ve azoko ihany le izy rehefa nazavaina elaela fa misy io mihitsy ny mampahantra azy ka ny poasieto zairina nefa ny aty loka de maty ndomba hianatra lala-tanane ndomba hianatra hanokatra ny tanatsika sokafo ny tananao miasa an'Andriamanitra sokafo ny tananao eo amin'izay azo atao rehetra toa miasa fitoriana filazantsara dia hitanao Andriamanitra amen dia misy mizara nefa mitombo ihany arakaraky ny zarany dia tokony hoe lany eo io tsy mahatody farany volana io raha itsika no mikajy ny fin du mois amin'ny fahalalantsika sy ny fahatakaratsika tsy ampy io fa velao ilay Andriamanitra mahay mampitombo ilay Andriamanitra manitsakitsaka ny fahantrana ilay Andriamanitra tsy mantra fa manan-karena no anao katsikajy ny fin du mois anao fa ho gaga ianao tsy ritra ny diloilo tsy voana ny koba ao ny famarana manapatoga ny vaovao indray amen alleluia zao no izy ity no faefatra resantsika farany misy ny fahantrana satria misy ny ozona sy ny asan'ny devoly misy ny atao hoe fanahy ny fahantrana mitondra ozona misy fanahy mihitsy eo vao miarina kely dia tsindry ny hitina vao mipopotra kely dia tonga dia vao maika hitsahany letika sepotra rehefa avy eo misy fiainan'olona tonga eto tahaka izany misy tokantrano misy fianakaviana misy olona maro tena fehzy ny fanahy ny fahantrana raha fa tanteraka misaotra ny tompontsika amin'ity marainy ity andro fananganana androany andro fanamboarana androany ary tsisy mialamaina zay rehetra tonga eto fa rahabaiko sahady ianao andresy ianao androany fahasamatahotra ho afaka ianao androany fahasamatahotra eto Jesosy atanteraka izany satria sitrapony izany amen mahafinaritra ilay teny salamo 2:17 tena 20 manao hoe
amonjy ny manitra mitaraina izy, amonjy ny fanahiny manitra izy. Hitan'i Jesosy ny fahantranao, fantatry Jesosy ny manjoanao, ny toerana misy anao, ny situation anao, ny tepitepinao, ny aianao, ny alahelo-nao, ny zavatra manjoanao, eny ny asa sainanao. Ary tamin'ity androany ity azy efa nisalasala ianao hoe andeha avesa hijanona, eny ho avy avesa tsy ho avy, hipoitra avesa hiletika. Misaotra ny tompo ara-paina tonga soeto ianao, fotoana anafahan'Andriamanitra anao androany, fotoana ananganan'Andriamanitra anao androany, amin'ny anaran'i Jesosy ho ataony zany, ho ataony zany, ho ataony zany. Amen. Zao nyresahan'i Davida, Salama 117:70, vakitsika teria-panombohana. Nateory sy mahatra zaho, mihevitra izy, mihevitra anao Andriamanitra. Frera, mihevitra anao Andriamanitra. Mety misy namanao, mety efa diomenao, nandatsanao, nanilikilika anao, efa nataony lista noara ny numero anao. Tsy mba tahaka izany Andriamanitra, tsy mba tahaka izany Jesosy. Tianao izy, ary matoresana sy toriana eto zao afatra izao, dia satria mihevitra anao izy. Ahoana ozy ny teniny Jeremia 9:20, zao mahalala, mihevitra heverana anareo. Halleluja. Andriamanitra malala ny hevitra heverana anao hoe tsy hevitra tonga loza intsony, tsy hevitra tonga fahampitena intsony, tsy hevitra tonga faharavana intsony, tsy fahafahambaraka, tsy fanalam-baraka, tsy latsa sy enatra. Hevitra hitondra fetanana, mba nomenao farany, misy fanantenana. Anomboka androany hiovana ny zavatra rehetra, anomboka androany hivadika ny empetsy, anomboka androany hikarakara andray an-tanana momba anao ane Andriamanitra. Halleluja. Salama 1:120, misy teny mana hoe Jehovah nome rariny ho an'ny mahantra. Mahantra ve ianao? Mety ho ara-bakiteny, mety ho ara-panahy, mety amin'ny endrika hafa, amin'ny aretina, amin'ny olana, amin'ny problema, amin'ny tsy fisiny, amin'ny tsy fananana, amin'ny trosy, amin'ny problema sy olana, tsy ahitany saina, tsy hahifaritana. Fotoana ty androany ty, eto Andriamanitra anome rariny anao. Iaino anao izy androany, iaino anao izy androany, iaino anao izy androany. Jereo ty teny Koritianina 2:9, Koritianina 2:9. Fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga manitra noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo ny fantrany. Jesosy feno arena, dia fahasoavany maka, tsy hay azavaina. Na dia nanan-karena tomasy, inona ny antony? Noho ny aminao, noho ny aminao, noho ny amiko, noho ny amintsika. Inona ny tanjony? Mba hampanan-karena atsika ny fantrany. Noho ny amin'i Jesosy tononona sady ho afaka ao anaty fantrana amin'ny endriny rehetra ny enao amin'ity maraina ity. Hidiny eto ane ny fahasoavan'i Jesosy androany, fahasoavan'Andriamanitra androany. Ampoanao zany fahasoavany zany, anangana sy apakatra amin'ny fiainanao. Samuela 2:2-9, tena ho anao mihitsy ty teny ty, ho anao mihitsy ty teny ty, ho anao ty teny ty. Samuela 2, zavady Samuela 2:2-9. Izy no manangana ny mantra ho afaka mivovoka, ary manandratra ny mpanjaka hiala mpangataka, hiala mizezika, mba hampiara mitoetra azy eo mpanapaka, ka hampandova azy seza fendrianany voninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany, eo amin'izany nametrahany izao tontolo izao.
ro ny fantrana tena misy fotoana tena ohatrany tsapa mihitsy hoe ao anaty zezika ao anaty vovoka petraka ao anaty vovoka tafatombony ao anaty vovoka tsisy nizanizy tsisy ninninina ho tanterahany tompo aminao ty teny ty manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy anangana ny mahatra afaka mivovoka izy anandratra mipangataka hiala amin'ny zezika izy misy mino an'izany teny zany ve azafady ho anao mihitsy zany inona ny tokony atao mibeba ianao androany manatona an' Jesosy ianao androany aza sina fepetra aza sina fangatanandro aza sina komantera aza sina hoe zoka izao tia anao Jesosy tia anao Andriamanitra mibeba androany afoziny io tanao ilaza ny zavatra tsy izy rehetra ary okanenany amin'izany dia manatona Andriamanitra andray anao izy androany raisiny anao androany amen ary ty no farany dia vavaka tsika salamo faraika bokin'i Isaia azafady Isaia toko faraika amby 20 andininy 7:10 andininy 8:10 rehefa mitady rano ny mahantra sy ny olo-tsahirana fa tsy mahita ary ny lelany maina ny etaeta zao Jehova no hiaino azy izao Andriamanitry ny Israely tsy afoy azy apopoiboika reny rano eny amin'ny toerana avo ao ary loha rano efovoan'ny loasa anao ny efitra ho fary ao ary ny tany karakaina ho loha rano miboiboika Alleluia Alleluia ny endrika fantrana rehetra dia tapika eo amin'ny fotoana amelanao ny fanahy masina hitina eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana idina ny hery sy ny fahefan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao tapitra miaraka amin'izay ny hery sy ny fiazona ny fantrana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray jereo daholo Davida jereo Saoly toy izany koa ny apôstôly ho tsapanao zany manomboka androany rehefa midina amin'ny fanahy masina rava ny fantrana ra-panahy miala fatorana miala fahazaran-dratsy tapaka fanadevozana miala domination rehetra afaka olona afaka olona voata olona niova fo olona natsangana sy nateraka indray tonga zanak'Andriamanitra sy olom-bovontsy da i Jesosy eny antsika rehetra Alleluia